tonga sondraitsika toko lasy toko vavy atao anatin'izao fandarana arena sarobidy ny fahasalamana izao amin'izao fotoana izao dia fitsaboana nentim-paharazana no entintsika soatolotra ao amintsika moa zany iarahana amin'ny manda biosanté ramatoa manda Rantoary Tsimba miarabanao tompoko manaiky vahiny ny fandarana eto amin'ny TV Presse Matin. Miarahaba tompoko dia miarahaba amin'ny mpanaraka ihany koa. Ya, dia miarabantsika rehetra moa zany ary manasanao anaraka hatramin'ny farany zao fandarana zao. Ny lohahevitra hoentintsika moa zany amin'ity fotoana ity ramatoa manda Rantoary Tsimba dia maro amin'izao fotoana zao ireo atao hoe tsy fahazahoana zaza na tsy miteraka, mety miankina amin'ny lehilahy, mety miankina amin'ny vehivavy ihany koa. Ny zaza nefa no atao hoe arena ho an'ny olona satria manahirana be zany atao hoe manana tokantrano nefa tsy manana andimby rahatrizay. Eto ianao milabilatra ny mahakasika an'izay ramatoa manda. Eny tompoko, maro tokotra ny olona amin'izao, ny lehilahy aloha zany zao no tena betsaka amin'izao manana olana amin'ny tsy fiterahana, zany hoe be ireo resaka zoospermie, oligospermie sy ny maro hafa mikasika na resaka spermatozoïde io. Dia maro ihany koa izy no efa tonga eto mitsabo tena, maro no efa sitrana na zaza, dia mbona mitohy foana moa zany ny fanampiana an'izy ireny. Ny traitement eto aminay moa dia resaka abazina plante médicinale daholo, misy ihany koa tsy plante médicinale ao anatin'ny fangaro zany zavatra ampiasaina. Dia raha ho anay zao resaka hoe lehilahy tsy miteraka zany, karazana jus no ampiasainay ao anatin'izay traitement ana lehilahy izay, fa tsy maharitra ela loatra izy, fa ny traitement ana zoospermie ihany no maharitra, zany hoe ny lehilahy tsy spermatozoïde ihany maharitra 3 volana ny traitement. Misy kosa nefa izy ireo no tsetsina le misy kosa nefa izy ireo tsetsina le lalana spermatozoïde iny, dia misy ny traitement afaka atao aminazy. Vokatry ny tsy fampiana sakafo ve zany no antony mahatonga an'izay sa inona no? Le izy aloha tsy hoe tsy fampiana sakafo fa misy ny karazana aretina mihinana le spermatozoïde ao anatin'le lehilahy. Dia izy io tsy hoe voatery ho aiza sy ho aiza foana no azahoana azy, misy ireo efa hatramin'ny voateraka koa dia efa tsisy an'izay spermatozoïde izay. Indraindray moa ilay izy tsy hoe tsisy fa iny efa teniko iny indraindray misy le testicule sasany miantona, dia na midina ary na misy ny tsetsina any anatiny, dia izay mampatonga hoe manao analyse zareo dia tsy hita ao anatin'ny analyse hoe misy le olona satria hoaiza raha ny lalana amin'ilay tsetsina iny. Dia izay no tsy nitrompy an'izany débouchenay, fa misy ihany koa lehilahy atao débouchage na ohatr'izay. Eo mihitsy hoe mila fizahana mialoha, tsy maintsy fantatra ve le valin'ny analyse zay vao mandray an-tanana nareo, sa mety hoe misy olona efa tonga dia fantatra hoe azo traitena avy hatrany le fanafody? Ie, mila valina analyse foana izay, ka izay tsy manao an'ilay kitsaboko tanitanika fotsiny ireny tiana tsy dia izao fa izay mitaky valina analyse foana na vehivavy tsy miteraka na lehilahy tsy miteraka. Ho an'ny vehivavy izay mitaky valina écho, ho an'ny lehilahy izay mitaky valina analyse na spermogramme. Dia ny maro manko amin'izao no miteny hoe efa niteraka 3, efa niteraka zao, efa niteraka 2, fa tsy tokony ho tsy izy zany izay cas zay nefa misy foana na efa niteraka le olona, fa après satria le aretina dia lasa tsisy izay spermatozoïde izay. Ny fantany mety apetraka amin'ny mpijery zao dia ny hoe maharitra virina izay tena hoe fitsaboana ahafahana mahazo vokatra tsara izay, miara-mitsabo ihany koa ve ilay vehivavy sy le lehilahy, sa le lehilahy ihany no mitsabo tena?
Ie, misatra amin'ilay fanontaniana fa mety tsara satria izay foana matetika ny question verina. Ny rehefa mitsabo ohatran'io moa izay aretina ilay izy dia misy aretina mifamindramindra eo amin'ilay firaisana ara-nofo dia iny tsy maintsy hoe hitsaboany ny mpivady miaraka mba hampiverina malaky an'ilay spermatozoïde banga atao amin'ilay olona zany dia mila miara mitsabo izy mivady mba tsy hisy intsony ilay karazana mikroba sy ny karazana fampihinana rehefa avy eo dia miara mitsabo. Ny traitement azospermie ozy atao no maharitra 3 volana fa ny tsy ka hafa noho izay zany hoe faible sy ny tariny fotsiny zany iny 2 volana dia efa misy résultat. Misy ihany koa ny azospermie eo amin'ny 2 mois izy dia efa bevoka fa tsy maintsy mamita nefa ny traitement hatramin'ny farany 3 mois dia mivavy indray mpandeha iny ihany izy mitsabo. Misy karazana hoe sakafo tsy azo hohanina miaraka aminazy izy hoe misy fadifady ve zany sa afaka mihinana sakafo toy ny mahazatra ihany le olona? Ie, iny aloha dia mampiavaka nay atao amin'ny Manda Biosanté tsy mampifady satria raha ohatra ka itenenao hoe zangananty na ty zao donc zany tsy miasa ilay vanavodinay fa laza le tsy fihinanan'olona fifadian'olona no mampilefaka an'ilay aretina na ohatr'izany ao anatiny fa tsy ilay fanafody no miasa dia eto aminay tsy izay mihinana ny rehetrarehetra izy afa-tsy ny alcool izay ihany no tsy miaraka amin'ny produit anay zany. Aorian'ilay traitement manahoana ny fanaraha-maso hoe tena miandry valina eo koa ve zany ilay mpivady sa ahoana no afantarana hoe namokatra ilay raha? Ie, aorian'ny traitement anay mahavita 1 mois na 2 mois eo izy dia manao analyse. Izay tsy mandray valina analyse n'importe cabinet eny fa ny anay tonga dia hoe eo amin'ny Institut Pasteur izay ihany ny zavatra ara-panjakana ohatr'ireny ihany zany fa tsy le manokatrokatra laboratoire dia andeha hoe misy manko manao an'izany eto aminay ataonay izy mandeha hoe ndana atao velona analyse izy mandeha any amin'ny dispensaire tsy fiable ireny aminay fa rehefa tondrinay hoe atsy ny tokony mandeha dia atsy mandeha izay miara-miasa amin'ny dokotera mpanjakana fa tsy mandeha amin'ny tenanay irery hoe mandefa olona eto aminay izay mandefa olona amin'izareo. Dia mba hafantarana zany hoe mety dia valina analyse foana manao analyse foana hoe nety mba tsy ho voafitaka zany any toeran-kafa hoe iny ilay vadiko fa bevoka nefa ianao ato sitrana dia izay zavatra iny ilaina an'ilay hoe atao foana ny analyse après un traitement. Eo amin'izay mety hoe endrika mety fisolokiana izay tokoa Ramatomanta manahoana izay amin'izao satria maro ihany nefa nisy nitondra ny anarana zareo Manda Biosanté zany mety mampisavoritaka olona ihany koa zany ary mety hamitaka ihany koa hanimba ny asanareo. Ahoana ny fepetra raisina manoloana an'ireny trano? Ie, misy moa nefa tratra dia efa navoaka gazety ireny ny olona tratra ny soloky dia ny foana zany tiako tsindriana amin'ny lehilahy aza sy mokotra nareo hoe bevoka ilay vadinareo ao anatin'ilay traitement manaovy ianao lehilahy io izay navita traitement analyse mba ny tena tarana compte izainao fa tsy olona misolokoloky any dia vadinareo avy eo no amboarin'olona hafa amin'ny fotsiny ka zany manka efa betsaka mivoaka zany ny faritra velana Antananarivo iny tena be ny manao an'izany hoe mitsabo izy azospermie nefa tsy ny fanafody omen'olona mahabevoka fa izy mitsabo iny no mahabevoka amin'ny vadin'olona dia izay ny tenenana hoe ataovy ny analyse ahafahanareo mahafantatra hoe nety zavatra natao sa tsy nety dia ilaina foana zany izay valina analyse après traitement mba hanenao ny tazainao dia ilana amin'ilay mpisoloky ihany koa izay zavatra izay. Mamaraparana ny fiarahana isika somary manitikitika ihany izy tiany hoe azo atao tsara ve misafidy an'izay zaza ho ateraka izay hoe lana vavy mikarakara an'izay ihany koa ve nareo? Misy atao aminay aloha dia
anankitelo zay nenena tratran'izay hoe nitady lahy izy dia natournage zao atao a dia nety vavy sy lahy dia nisy koa nahazo kambana tamina lehilahy azo spermie zay efa niteraka kambana ny zanany amin'izao izao manana zazakely kambana ifaritra ivelana Antananarivo misy an'izay cas zay traitement narana zany reo marotra elaela koa zany izy sa miainga ao anatin'le traitement tamin'ny tetsy ambony resaka poste le izy ka poste na hormone nampiasaina amin'izay satria rehefa le traitement mifanampy reo inona ny afatra ho an'ny mpijery atsika ny avatra ho an'ny mpijery zany raha ohatra anay dia ny cabinet manda biosanté ara-dalàna sy ara-panjakana manana any amin'ny OMAPI zay ny ministère en santé ny NTM dia Tsahamarina Ambotrimanjaka tokana ihany ny cabinet misy mamoriporina reny pazina toeratoerana Mahamasina sy ny tariny reny tsy izy reny tompoko fa eto Tsahamarina Ambotrimanjaka ihany efa voarara ny lalàna hoe certificat résidence iray dia birao anankiray fa tsisy isaky ny boribory-tany zay fa eto ihany dia isaorantsika moa zany ramatoa Manda Rarantoaritsimba tokony araikitra ny toeram-pitsaboana Manda Biosanté izay mitsabo ny aretina rehetra mankasitraka anao nanaiky tamin'ny fanasana teto amin'izao fandarana arena sarabity ny fahasalamana zao tompoko tompoko mankasitraka anao dia mankasitraka amin'ny mpanaraka ihany koa dia isaorana ihany koa isika mpijery nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana dia izay zany no masaka azona tolotra ametrahana ny mandrapitava sy mandrapiresaka ao amin'ny manaraka tompoko lasy tompoko avy veloma tompoko